Miderany Jehova, miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintrainy ny fahagagana rehetra nataony, atao vorery anareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova. Araka hivavaka isika ry tomponay sy Andriamanitra io, misaotra anao izay ny amin'ny fanatrehanao an'izao fotoana izao, dia rainay sy ankalazainay ny anaranao ny amin'ny fahalebiazanao eto amin'ity toerana ity. Mangataka ny fanainao masina izahay ho mpitaridalana anay mba hahafahanay manome voninahitra ny anaranao eto amin'ity toerana ity, tononona amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Isaoran'Andriamanitra noho ny fitahiny sy ny famindrapony tamintsika ka ahafahantsika miaraka manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao, koa miarabanao na hatratra ny sabata, mirary fitahin'Andriamanitra ho aminao, ahita fifaliana ary andray fahasoavana manokana ne ianao amin'ity sabata ity. Ankehitriny dia mahafaly ahy ny manolotra anay mpandraharaha ety amin'loana. Ny nitarika fotoana amin'ity androany ity dia ny rahalahy Rasolo Arivonjy John. Ny nanao ny vaky teny salamo teo dia ny anabavy Zahina Ema Solange. Ny tondra ny vaky teny fototra dia ny rahalahy Razafinony Mario. Ny anao ny vavaka pastoraly dia ny olona Rakotodrafara Jean Désiré. Ny tondra ny fanompom-pivavahana ho an'ny fanatatra sy ny ampafolony kosa dia ny ray aman-dreny Bodo Andrianjaka. Ny anao ny toriteny ho an'ny ankizy dia ny anabavy kely Dimbiraza Elsie, ary ny tondra ny afatra ho an'ny rehetra kosa dia ny ray aman-dreny olona Ianjaniaina Marie Hippocrate. Ny nandolotra sy nanao ny fiarabana teo dia ny rahalahy Rakotondrafara nomeny avo nisy. Fanomboantsika izao fotoana izao sy fivoidarantsika an'Andriamanitra dia ataontsika ny hira 750 Thank you.
Manasanao ny andray baiboly ka amaky ny soratra masina izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fa 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona toko fa 4:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa ny Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Toy izantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 1:7. Apokalipsy toko 1:7. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izy avy any amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Zao dia hivavaka mandohalika isika. Andriamanitra rainay masina, masina, masina indrindra izay ny an-danitro, ny voninahitra sy ny saotra, ny dera sy ny haja ary ny fankasitrahana dia atolotray anao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tompo avo indrindra. Midera anao izay satria ianao nampisy izao rehetra izao. Andriamanitra mpamorona sy mpamonjy anay. Ianao ilay akofan'ny anjely andro manalina ka dia rainay hoe masina, masina, masina. Andriamanitra rainay eo. Misaotra anao izay no fanatrehanao izao fotoana izao. Mahatsapa nefa izay fa mpanota mantra, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, tsy mendrika na dia nona ny anaranao akory aza. Ka no fahasoavanao Jesosy eo dia sasao madio izay efa keloka, tivy amin'ny ranao afa-pahotana, ary meteza mihitsy ianao ray eo andrakotra anay ny fahamarinan'i Kristy. Ary tsay eto amin'izao toeran'izao ny fananao masina, ka samy enky ny fananao izay rehetra manatrika eto. Izay rehetra tsy salama dia anao nasitrana azy. Izay mitanondrika dia anao nampitraka, ny kivy ampahery ianao, ary izay mila ho resy dia anao ny ampandresy azy. Andriamanitra rainay eo, mivavaka ihany koa izahay ho an'ity firenena ity. Meo mpitondra endry izahay, ary aoka ny vinan'ireo mpitondra anay ireo mba ho isan'ny vinanao, ka mba ho firenena mandroso tokoa ny firenena misy anay. Fa ny vavaka dia angatana sy tononina no ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.
izao isika dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Andeha ho vakitsika ny ao amin'ny tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahatelo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo dia ny andininy fahatelo. Tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona voalohany nanjakany, dia namono varavaran'ny tranon'i Jehovah izy ka namboatra azy. Entintsika miankoaka amin'Andriamanitra ny fananantsika satria miaina ao anatin'ny fotoam-pifoazana isika izao. Nanoratra toy izao Ellen White, ny fifoazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra marina no zavatra ilaintsika maika indrindra. Ny fifoazana dia miantso antsika hiala amin'ireo andriamanin-kafa fa hanaika an'Andriamanitra kosa ho an'ny tompo ny fiainantsika. Miresaka momba ny fifoazana tamin'ny andron'ny mpanjaka Ezekia, ny tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharaiky amby telopolo. Namboarina ny tempoly, naverina tamin'ny laony ny fanompom-pivavahana, nankalazainy indray ny Pasika, nanao ny asa fanompony indray ireo Levita. Ny fiverenan'ny fanompom-pivavahana marina no ivon'ny tena fifoazana. Misy zavatra iray izay nanamarika ny fihetsika reto Israelita ireto rehefa nantsoina izy ireo tao amin'izany fifoazana izany. Dia niantso ny mpanjaka ka nanao hoe, efa nanokana ny tenanareo ho an'i Jehovah ianareo izao, koa dia manatona ary mitondra fanatim-pisaorana sy fanatitra hafa koa, ary izay rehetra mazoto dia nitondra ka nanatitra fanatitra hodorana. Hitantsika izany amin'ny tantara faharoa toko fahasivy amby roapolo andininy faharaiky amby telopolo. Manaiky an'Andriamanitra ho tompo ny tena fifoazana ara-panahy, ary anisan'ny fomba azo tsapaitanana anehoana izany ny fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra atolontsika. Ny fanomezana dia vokatry ny tena fifoazana ara-panahy marina araka ny asehon'ny tantaran'ny Zakaiosy ao amin'ny testamenta vaovao. Mialonina nasan'ny Zakaiosy manokana an'i Jesosy tao an-tranony, dia izy ilay lehilahy tia vola indrindra tao Jeriko. Vonina mihitsy ity lehilahy ity hamadika ny fireneny, ho very namana, afohy ny fivavahany ary anao sorona ny lazany aza mba hahazoana tombony misimisy kokoa. Na izany aza nefa rehefa tonga tao an-tranony ny famonjena, dia nanapa-kevitra ny hanome mihoatra noho izay tokony honerana izy. Izao ny nambarany: indro tompoko ny atsasaky ny fananako homeko ho an'ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy evatra eny izany. Izany ny fanehom-pitiavana nasehitry ny fitiavan'i Jesosy azy. Azontsika tao ny manome, na dia tsy tia aza isika saingy izao tsy haintsika kosa ny tsy hanome rehefa tia isika. Entanina fatratra isika ao am-piangonana ho amin'ny tena fifoazana ara-panahy. Koa androany ary, raha nolotra ny ampahafolony sy ny fanatitra isika, izany hoe ilay fanatitra fanoloran-tena fanomentsika an'Andriamanitra, dia ity ny fanontaniana petraka amintsika: moa ve izany aneo fa namaka tao am-pontsika tokoa ilay hafatra mitaona antsika ho amin'ny fifoazana? Andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo, ampio zahay hamaly ny antsonao ho amin'ny fifoazana, amin'ny alalan'ny vavaka, ny firana, ny fanomezana ary ny fiainana feno fanoloran-tena, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
amen. aloha ny anesensika ny afatra avy amin'ny ankizy dia ataontsika ny ankizy ny hira oramamy. Miarabatsika ankizy satria Sabata zao. Salama sa ve anareo? Sotra ny tombo fa salama. Sao iresaka amintsika zao Jesosy dia meno tsara. Nalohansika naino ny tantara dia lelongany isika hivavaka. Jesosy mitenena fa mihaino izahay. Amen. Tamin'ny taona 1950 dia nisy ady be tany Corée du Sud. Nisy miaramila turka anankiray nanjaranjara tamin'io ady io. Ny anaran'ilay miaramila dia Suleiman. Iza tsara? Ye, Suleiman. Indray andro rehefa nandeha niady tao anaty ala i Suleiman dia nahita ankizivavy kely 5 taona. Natawatra ilay ankizivavy kely sady nisoka. Nanaraka azy ky Suleiman ary nitazoma ny tanany dia hoy izy hoe aza matahotra fa eto aho iaranao. Tsy nanana dada, tsy nanana reny, tsy nanana fianakaviana intsony ilay ankizivavy kely fa i Suleiman no nikarakara azy. Tsy fony Suleiman ilay ankizivavy kely sady nomena anarana. Ny anarana nomeny dia Aila. Dika hoe lalonina na volana amin'ny teny turka. Tamin'ny taona 1953 nefany dia tapitra ny ady. Tsy maintsy mbola heverina hody any Turkia i Suleiman. Anefa tsy mahazo entiny i Aila. Nanahely be ny fony Suleiman. Napetra Suleiman tamin'ny tezana zazakamboty i Aila. Nampanantenany Aila i Suleiman fa tsy maintsy mbola akanazy. Rehefa tonga tany Turkia Suleiman dia niezaka nitadana Aila anefa tsy hitana Aila. Sady vera avokoa ny taratasy misy mombamomba na Aila. Tsy nanadinana Aila misy i Suleiman. Nitantarainy Suleiman tamin'ny namany rehetrarehetra ny mombamomba na Aila. Empona tao aoriana nisy mpanao gazety koreana anankiray naheno ny tantarany Suleiman sy Aila. Nanapa Suleiman koa izy nitadana Aila. Hita soamasara Aila. Efa antitra amin'ny Suleiman. I Aila ny dia efa 20 taona. Efa antitra koa zany. Zay vao fakahita indray i Aila sy Suleiman. Iraisin'ny Suleiman ny tanana Aila ary izy hoe ity afa tafaverina indray. Ajantsika eo ny tantara. Rankizy, Jesosy efa nampanantena sika fa ho avy indray. Tsy mandainga izy fa tena ho avy.
andao ary isika rehetra hiandran' Jesosy amponona sy ampaharetana. Ekenareo ve zany? Sotra tompoko, hivavaka tsika. Jesosy amefa indreny izahay eo ampiandrasanay anao. Amen.
Mbola manantitra ny arahaba tsirairay avy ho antsika amin'izao maraina ny sabata izao. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika ihany koa. Mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha hiaraka hivavaka isika, hanondrika ny lohantsika hivavaka. Jesosy io, misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray amin'ity sabata maraina ity ka afaka mihaino ny teninao. Mangataka ny famelan-keloko avy aminao izay satria mpanompo tsy tanteraka no manatona ny seza fiandriananao. Ka ny famarinan'i Jesosy Kristy no irinay mba ho saina ho famarinanay. Fenoy ny fanahinao masina izay, anokatra ny masom-panahinay, ahafahanay mihaino ny teninao amin'izao maraina izao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny vakiteny izay efa andrenesitsika tao, ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny 17 izay vakina ny teny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Ry havana malala, efa nandinika ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Efa nijery ny Baiboly ve ianao? Raha mandinika ny tenin'Andriamanitra isika, raha mijery ny Baiboly isika, dia hitantsika mazava tsara fa misy tsangan-javatra telo lehibe resahan'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra resahany voalohany ao dia ny famoronana ao amin'ny Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa, ary ny zavatra faharoa resahany ao aorianan'izay dia ny mahakasika ny fahalavon'ny zanak'olombelona sy ny fiainany ao anatin'izany fahalavona izany izay hitantsika ao amin'ny Genesis toko fahatelo. Ary ny zavatra fahatelo resahany dia mahakasika an'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao na Jerosalema vaovao izy isika, izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko faha-1 amby 20 sy ny Apokalipsy toko faha-2 amby 20. Misy amin'ireo tsangan-javatra ireo efa vita, misy mbola ho avy, ary misy no iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha miresaka ny famoronantsika, zavatra efa vita an'Andriamanitra izany, fa raha mijery ny amin'ny Jerosalema vaovao tsika sy ilay lanitra vaovao na tany vaovao, dia zavatra mbola ho avy izany. Ary raha mijery isika ny fiainan'ny zanak'olombelona tao aorianan'ny fahalavona dia izao, misy zavatra efa vita ary misy zavatra mbola tsy vita ao anatin'izany. Eo amin'ny toe-zavatra faharoa io zany izao ny toerana misy antsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika dia hitantsika ao anatin'io toe-zavatra faharoa io fa ny famonjena dia zavatra efa vita. Rehefa nanota ny olombelona, nidina Jesosy Kristy, maty eo amin'ny hazo fijaliana, nitondra ny famonjena ho asy ianao. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko fahatelo ny 9, 11 sy ny 17 izay toko sy 9 efa diso fantatsika loatra, manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Ny akaran'i Jesosy any an-danitra ihany koa dia zavatra efa nisy zany rehefa vita ny famonjena. Andeha ho jerevantsika ato amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny 1 tapany faharoa, dia izao ny vaky ny teny: iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Raha mandinika an'ity fehezanteny ity tsika dia misy zavatra roa miavaka tsara lazainy ao, dia ny akaran'i Jesosy any an-danitra zavatra efa vita izany, fa ilay tapany faharoa dia hoe mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Io toe-zavatra io zany izao no endrasantsika indray, ny fiavian'i Jesosy Kristy any amin'ny raha hoany lanitra. Ao aorianan'izay dia ilay tany vaovao sy lanitra vaovao na ilay Jerosalema vaovao izy isika. Na tiantsika na tsy tiantsika, na mino ianao na tsy mino ianao, dia izao zavatra tsy maintsy ho tanteraka izany, zavatra tsy maintsy hisy izany, tsy maintsy ho avy Jesosy, tsy maintsy ho tonga ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Izao mantsy ny fanambarana ao amin'ny Luka toko voalohany 7:30, fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miteny dia tsy maintsy tanterahany izany. Fanontaniana mety manitikitika anao amin'ity maraina ity dia izao hoe roviana raha no tonga izay fotoana hiavian'i Jesosy izay. Izao ny fanambarana ao amin'ny Marka toko faha-13 ny 2:30, fa ny amin'izany andro na ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra ary na dia ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ny mahakasika ny ora sy ny fotoana hiavian'i Jesosy zany dia tsy misy mahalala na ny anjely na izy Jesosy zanaka aza
hafa sy ilay Andriamanitra raha ihany. Fanontaniana mety manetiketika antsika ihany koa amin'ity maraina ity dia hoe mbola ho ela ve izany fiavian'i Jesosy izany sa efa akaiky? Andeha ho jerevantsika ihany ny tenin'Andriamanitra ao Matteo 4:20. Raha mijery ny Matteo 4:20 tsika, eo ambonin'ny andininy voalohany eo misy an'ilay soramandry manao hoe ny nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Io zany no mamariparitra ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ao amin'ny andininy fahatelo eo amin'ny Matteo 4:20 rehefa nilazaina tamin'ny mpianatra zany toe-javatra zany dia nanatona manginginan Jesosy ny mpianatra hoe Jesosy mba lazao aminay ny fotoana iaviany zany na ny andro atongavan'izany toe-javatra izany na ny famantarana fa efa akaiky ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia mazava tsara ry havana malala raha mandinika ny Matteo 4:20 sika dia tsy nilazainy Jesosy eo mihitsy ny andro ahatongavany fa ny famantarana no nyresahany, satria ozy izy ny lioka toko voalohany ny andininy soratra masina tao amin'ny Marka 7:10 teo dia hoe tsy hafantatra an'izany fotoana iaviany zany Jesosy fa Andriamanitra raha ihany no mahafantatra ny fotoana iaviany. Misy famantarana maromaro nefa nomeny Jesosy milaza ny amin'ny fiaviany ao amin'io Matteo 4:20 io. Dia misy ny famantarana ara-politika ao. Raha mamaky tsika ao Matteo 4:20 ny andininy 9 sy ny 7 tapany voalohany dia zao ny lazain'ny soratra masina. Ary andeha ady sy filazana ady ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana. Zay zany ilay famantarana voalohany men Jesosy, famantarana ara-politika. Eo ihany koa ny famantarana eo amin'ny lafiny ara-nofo. Ao Matteo 4:20 ny andininy 7 tapany faharoa dia zao ny resahany. Isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Io zany ilay famantarana ara-nofo. Nisy ihany koa ny famantarana ara-panahy izay nomeny Jesosy manambara ny amin'ny fiaviany. Ao Matteo 4:20 andininy 4:20 dia zao ny resahany ao hoe fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Misy ihany koa ny famantarana ara-piarahamonina izay nomeny Jesosy ny mahakasika ny amin'ny fiaviany. Ao amin'ny Timoty 2:7 ny andininy 1 ka hatramin'ny 5 dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa aoka ho fantatrareo izao fa any aparany ihany dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manora isy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahony tena, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Manahoana ny fandiniantsika an'ireo famantarana efatra nomeny Jesosy ireo? Fa raha mandinika ny fiainantsika zanak'olombelona eto amin'ity planeta tany ity tsika ry havana malala dia zao efa mitombo hatrany ireo famantarana efatra ireo, efa mahery vaika hatrany ny fisian'ireo famantarana ireo raha tsy jery ny eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina fotsiny isika. Fa zavatra tsy ampozinao no miseho fa zazakely any amin'ny 9 taona na 5 taona dia efa tsy azony sainao eritreretina ny teny ratsy avoaka ny vavany. Noho izany zany raha lasana bavy malala ry havana malala dia zao tsy ho ela dia ho avy Jesosy. Anao ahoana raha ny fomba aviavian'i Jesosy? Misy zavatra maromaro resahan'ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fomba fiavian'i Jesosy. Ao amin'ny Tesalonianina 1:4 ny andininy 5 dia zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arak'anjely ary ny trompetra an'Andriamanitra. Izany hoe akotrokotroka zany ny fiavian'i Jesosy, ore manerana an'izao tontolo izao, alaza satria ho avy izy arahan'ny anjely mitsoka trompetra. Izay zany ny fiavian'i Jesosy. Araka ny vaky teny izay efa nrenesitsika ihany koa amin'ny Apokalipsy 1:7 dia zao ny resahany ao. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, eny na dia ireo nandefina azy aza. Ny olona rehetrarehetra zany eto ambonin'ny tany dia ahita ny fiavian'i Jesosy. Na ny maty aza dia ho atsangana amin'io ahita ny fiavian'i Jesosy satria voambaran'ny apôstôly Jaona tamin'ny faminaniana nomena azy fa nareo olona leo miaramila romanina nandefina an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana aza dia ahita an'izany
fiavian Jesosy izany. Anao ena koa ny fomba fiavian Jesosy ao Matio 5:20 dia zao ny resahany fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Izany hoe mekely ary melehibe ary ho hita manerana an'izao tontolo izao ny fiavian Jesosy. Inona no antony hatongavan Jesosy? Efa mba nisaininao ve zany? Inona ny antony hatongavan Jesosy? Misy aton-javatra roa farafahakeliny hatongavan Jesosy eto amin'ity planeta tany ity. Ny voalohany amin'izany dia hitantsika eo amin'ny Tesalonianina 2:7. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny anome fitsarana anareo izay ampahoriana kosa mba ny tenanay raha iseo Jesosy tompo avy any an-danitra mba ny anjeliny rehetra. Ny antony havian Jesosy voalohany zany dia zao: hampisahatra ny fahoriana, hampisahatra ny fijaliana, hampisahatra ny faratsiana misy eto amin'ity planeta tany ity. Raha ny soratra masina zany ny jerevana ary havana malala dia zao: io fahoriana, io fijaliana, io faharatsiana manodidina anao io dia zao zavatra mandalo izy io fa tsy toetra mandrakizay eo amin'ny fiainanao. Satria rehefa ho avy Jesosy dia ho foanana daholo izany rehetrarehetra izany. Amin'ity maraina ity, amin'izao fotoana izao, mety mandalo ady sarotra ve ianao? Mety mandalo fijaliana ve ianao? Tadidio fa tsy irery ianao. Hitan' Jesosy io toe-javatra mahazo anao io, fantany io. Izao ny teny omenanao ao amin'ny Isaia 40:7 manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho ary aza merikerika foana fa izao ny Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinako aho. Zany ny tenin' Jesosy aminao, aza matahotra, amonjy anao izy, hitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinana izy, fa ny zavatra endrasany aminao dia zao: hoentinao aminy toe zavatra mahazo anao. Amboray am' Jesosy ny zavatra mahazo anao, fa vonina ny amahan'izany Jesosy, vonina ny amme vahaolana ao anao Jesosy, vonina ny tantana anao hiala ao anatin'ny olana io Jesosy. Dia iny zavatra andrasan'i Jesosy aminao. Ny antony faharoa hatongavan Jesosy dia efa hentsika tamin'ny vaky teny teo amin'ny Jaona 4:1-7 fa raha nandeha izy dia nanamboatra fitoerana ao antsika raha niakatra any an-danitra, ary mbola ho avy indray ka handray antsika ka hitondra antsika any amin'izany toerana izany. Zay zany ny antony faharoa hatongavan Jesosy aka ny olona ho any amin'ny toerana zay efa nomaniny ho azy ireo. Tadidio anefa ry havana malala fa zao tsy ny olona rehetra no tonga any, tsy ny olona rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ty no tonga any, fa ny olona manahoana? Zay olona vita fiomanana ihany, araka izay voambara ao amin'ny Lioka 12:7 manao hoe dia miomana kosa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo. Zay olona vita fiomanana ihany zany no tonga any. Inona raha le fiomanana tokony atao? Ny fiomanana voalohany tokony atao dia zao: mianatra sy mitandrina ny tenin'Andriamanitra, araka ny hitantsika eo amin'ny Apokalipsy 1:7 hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Zay zany ny fiomanana voalohany tokony atao. Ny fiomanana faharoa tokony atao dia ny miambina sy mivavaka, araka ny voambara ao amin'ny Lioka 2:1-7 manao hoe fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Fotoana filana vavaka izao, feno hivavaka ny tokantranonao, feno hivavaka ny atoko-piainanao. Fiomanana fahatelo dia zao: ny fialana amin'ny faharatsiana, ny fialana amin'ny toetra ratsy. Ao amin'ny Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 2:20 dia zao ny voambara: fa miharihary ny asan'ny nofo dia zao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mbola manana an'ireo toetra ireo, mila ialany ireo. Ny zavatra tokony ho ataontsika zany amin'izao vanim-potoana izao dia zao: miomana hanatanteraka an'ireo toe-javatra ireo, miomana hianatra ny soratra masina, hitandrina izany, hivavaka, hiala amin'ny faharatsiana. Manam-paniriana ve ianao mba ho any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao efa nomanin'ny tompo anao? Tsy maintsy miomana nefa isika. Ao anatinao ve zany fandiriana hoe hiomana manomboka izao? Tapaho androany ny fanapahan-kevitra ao hiomana, fa efa vonina ao ny toerana nomeny Jesosy anao.
raha vonina ny hoany ianao, raha vonina ny homana ianao, manasanao ahitsangana ho hitan'ny lanitra ray manontolo izany fanapa-kevitra zany fa hitondram-bavaka anao hiaraka hivavaka isika. Tompo masina sy tsara indrindra izany an-danitra, misaotra anao izahay ny amin'izany fampianarana sarobidy nomenao anay izany. Misaotra anao izahay ny amin'ny torohevitra rehetra nomenao anay mba hahafahanay miomana ny amin'ny fiavianao ka hatonga anay ho any amin'ilay toerana mandrakizay izay efa nomaninao anay. Kely ny herinay, kely ny fisainanay mahakasika an'izany fiomanana atao eto amin'ity planeta tany izany. Mangataka ny fananao masina izahay mba hiasa atao anatinay, hamelombelona mandrakariva izany fanantenana izany, hitaridalana anay amin'ny zavatra rehetra tokony atao mba hatonga anay ho vonina raha ho avy tsy ho ela any amin'ny raha ho alanitra ianao, mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Sotran'Andriamanitra lehibe isika ny amin'izany afatra lehibe izany. Amarana antsika izao fotoana izao dia sy ho fe izany afatra izany dia ataontsika ny hira fa 430. Iaraka andray ny tsodrano isika. Raiso ny tsodrano ho aminareo rehetra ny fitiavan'Andriamanitra ray sy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina omaly anio ary mandrakizay. Amen.